nanomboka tamin'ny taona 2024 kosa dia tsy nisy karapanondro vaovao tao amin'ny distrikana Rivonimamo. Ny vahoaka ao an-toerana ihany koa dia tsy misitraka ny hetsika fizarana kopy izay tanterahin'ny fanjakana hoy Rakotomananjato Rodin, solombavambahoaka voafita tany amin'ity distrika ity. Miteraka voka-dratsy ho an'ny mponina izany indrindra ireo feno taona ka tsy manana karapanondro. Tsy misy karapanondro vaovao ny distrikana Rivonimamo. Nanomboka tamin'ny 2024 nambaran'ny député avy any an-toerana Rakotomanjato Rodin no misy io tranga io. Ankoatr'izay tsy misitraka ny hetsika fizarana kopia ny solon'ny soram-piankohonana ary karapanondrom-pirenena izay tanterahan'ny fanjakana ihany koa ny any an-toerana. Vokatr'izay tsy mitsahan-tombo ireo tanora mihoatra ny 12 taona tsy manana karapanondrom-pirenena ary veroa tsy afaka handray anjara amin'ny fifidianana ho avy. Misy lalàna le tatina taonay mitratra le 028 2017 mitratra ny karapanondro hoe ny karapanondrom-pirenena malagasy ny fanaovana karapanondro fanaovana acte de naissance fanaovana kopie fa variana sady gaga be aho hoe efa lany le fanazahoana dia hoe mena fitaovana anaovana karapanondro hoe ho alaina sary le toerany efa ka tsara rehetrarehetra da zay natato aminay andaninany ty lalàny ty gaga azy talazona fa tany ampanondro tsy ao anatin'ny distrika Rivonimamo zany tsisy karapanondro satria rehefa taninao ny délégué dia tsy misy karapanondro zay taninao délégué zany ao anatin'ny 23 commune zany dia tsisy karapanondro zany hoe raha misy folo dia ohatrany hoe lasa anaovana fera tsy fantatra tsony anaovana satria ohatra mitambitamby be amin'ny délégué zany hoe mbola andeaka amin'ny Antananarivo dia le olona zany tsy mety hiverina amin'izay tia zay problème zay nanaovako antsoa amin'ny fitonana zany hoe zay nanao andiny indrindra misy tena miato tany satria lazaina fa misy vola napetraka ho amin'izany aparay nentina tatonay andaninany ity netsona mihitsy ty zany ho sinona mihitsy niakatra daholo mpanangatanana rehetra andaninany ity gaga ianao amin'izao fotoana fa ao anatiny 12 andro dia tapitra le fotoana le fisoratana anarany fanaovana karapanondro any rehefa tsy misy ka manaitra zay ny tsokoana rehetrarehetra hoe aloha marina anao avao hoe tsy misy karapanondro tsy manana karapanondro amin'ny distrikana Rivonimamo. Everiny député ny Rivonimamo fa mifontetika politika ny tsy visin'ny karapanondro vaovao amin'ny distrikana Rivonimamo. Amin'izao akatoko ny famaranana vonjimaika ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana izao nampaneo lakilosy ny député Rakotomanjato Rodin ny tokony jerena akaiky ny momba ny distrikana Rivonimamo.